Ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana sy toekarena izay ihany raha nitantanany andraikitry ny Tale Jeneralin'ny BOA Madagascar andriamatoa Jacques Dilet nandritra ny 5 taona sy tapany dia voatendry ho mpiandraiki-draharaha eo anivon'ny Filan-kevim-pitantanana kosa ny tenany nisorisoritany moa homaly nandritra ny lanonana izay nitanterahana tao amin'ny Carlton ny zava-bitany nandritra n'izay fepitaona nitantanany ny banky BOA izay ary nampahafantariny ihany koa nandritra ny fotoana io ny Tale Jeneraly vaovao. Tapitra ny fepitaona maha Tale Jeneralin'ny BOA Madagascar an'andriamatoa Jacques Dilet. Mbola hitondra ny fahaiza-manao ho an'ity banky ity hatrana nefa ny tenany satria dia voatendry ou chargé de mission auprès du président du conseil d'administration na mpiandraiki-draharaha eo anivon'ny Filohan'ny Filan-kevim-pitantanan'ny BOA Madagascar raha nifantatra omaly nandritry ny lanonana izay notanterahana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton nahitana ny fianakaviany, ny fianakavim-ben'ny banky ary ireo olo-manan-kaja maro izay nasaina. Nandritry ny vanim-potoana na Tale Jeneraly an'andriamatoa Jacques Dilet dia maro ireo zava-bita raha tsy laza afa-tsy ny fiakarana 320 isan-jato ny isan'ireo kaontin'ny mpanjifa izay mametraka azy ho banky voalohany indrindra eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fampitomboana ireo tambazotra. Raha ny isa 520 ireo masivon'ny BOA ny taona 24 dia tafakatra 770 izany ny faran'ny volana Desambra lasa teo ary misy ihany koa ireo masivo 4 vaovao izay anomboka hiasa mialohan'ny faran'ny 3 volana voalohany taona. Tao ihany koa raha nivoalaza ny fandraisana ny mpiasa tanora na vita fianarana miisa 700 raha tsy laza afa-tsy ireo. Nanome voninahitra an'andriamatoa Jacques Dilet ny Filan-kevim-pitantanan'ny BOA Madagascar no ity farany tsy nitandro asasarana mba ho banky antsoina hoe banque citoyenne manana andraikitra amin'ny fampiasam-bola madinika sy ny fanamorana ny fambodramam-bola ho an'ny olon-tsotra ity banky ity izay manana anjara toerana lehibe ihany koa eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy sy ara-kultoraly an'i Madagasikara. Nanamarika ny lanonana omaly ihany koa ny fampahafantarana ny Tale Jeneraly vaovao an'i BOA Madagascar andriamatoa Abdallah Ikched izay efa nitanany andraikitry ny Tale Jeneraly lefitra misahana ny pôle réseau et support. Ny alohan'ny asany teto Antananarivo dia nisahana ny andraikitry ny Tale Jeneralin'ny BOA Niger ny tenany. Ny traikefa izay ananany eo amin'ny tontolon'ny banky dia mahavelo mpanantenana ny BOA Madagascar izay mikendra hatrany ny anometiny tsara indrindra ho an'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa aminy.